Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny zoma 1 aogositra amin'ny enora maraina hatramin'ny sabotsy 12 aogositra 13 amin'ny enora maraina. Tsy misy aloha ny filazana fampitandremana mahakasika ny alin-drano fa iangaviana kosa isika mpampiasa ranomasina ao amin'ny morontsirak'i Madagasikara mba ho malina sy hitandrina hatrany. Ao amin'ny morontsiraka Atsinanana, tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy dia anorana amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora, hatratra 5 kilometatra isan'ora kosa indraindray any amin'ny tendrony avaratra, indrindra amin'ny faran'ny Febitaona. Anonjabe ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 2 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro dia anorana. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, ho avy atsimo Atsinanana kosa ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, ary iovaova amin'ny fiafaran'ny Febitaona ka ho 7 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 2.7 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro, anorana matevina indraindray, manakaiky ny morontsirak'i Vadivavy sy Fitovonandy. Hena Mendalana kosa izany rehefa makany amin'ny fiafaran'ny Febitaona. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 kilometatra isan'ora, hena 9 kilometatra isan'ora kosa izany ny tolakandro. Iovaova ny amin'ny faran'ny Febitaona ka ho 7 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 2.5 hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena, Homaina amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hena 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora kosa ny tolakandro, ary iovaova amin'ny fiafaran'ny Febitaona ka ho 7 kilometatra isan'ora. Anonjabe na aherin'ny ranomasina, ny haavon'ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra, hatratra 3 metatra indraindray. Isy ny alin-drano avy any atsimo Atsinanana. Ho amin'ny morontsiraka Andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Akabo, Homaina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora, hatratra 5 kilometatra isan'ora indraindray. Anonjabe na aherin'ny ranomasina, ny haavon'ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra, hatratra 3 metatra ny atoandro noho ny alin-drano avy any atsimo. Ho an'ny tanjona Akabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro, andrahoana amin'ny sitokotoko mety arahana orana tandrifin-drano indraindray amin'ny tapany avaratra. Ho avy atsimo ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonjana anonjabe ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 2.3 metatra mety hatratra 2 metatra any amin'ny tapany atsimo. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava dia andrahoana amin'ny sitokotoko. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, ho avy avaratra andrefana na andrefana kosa ny atoandro ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia latsaky ny 2 metatra. Amarana antsika azy Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby dia anorana tandrifin-drano vitsy ny amin'ny tendrony avaratra. Iovaova ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia latsaky ny 2 metatra.